Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka isika. Dia i Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Ny an-danitra tokoa ianao no mahita anay ary satranao foana hitondra anay toy ny zanaka malala anao, izay anarinao isan'andro amin'ny alalan'ny teninao ary isaorana anao satria tsy diso anjaran'izany izay androany. Nomenao an'izao andro izao, efa fantatrao tokoa fa manana ny anjara sahaza ny tsirairay avy satria toy ny voronkely voalazan'ny ranabavy teo izay tsy sasatra mitady, izay tokoa dia tsy lasa koa no mandeha mitady fiangonana fa ianao mihitsy mamangy aty atokantranonay azahoanay ny teninao, hahafahanay indray mamindra, miara-mamindra araka ny sitraponao ary mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masinao izay ataonay tsirairay avy. Mamena leloko amin'izay rehetra tsy mahatanteraka ahy natrehanao Jiovy ary mba homendrika ny hitondra ny teninao fa ho fitaovana satria tempolinao Andriamanitra. Itenenanao fanahy masina satria izay no tenin'i Jesosy hoe ianao no miteny amin'izany oro izany dia ilay fanahy indray izay atao anatinay. Izay rehetrarehetra feo hafa fanelingelinenana didiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana fahefana izany ary aoka ny voninahitra ao ny seho eto ary na inona zavatra izay mety rehanay dia hitondra soa anay satria ianao no manatanteraka an'izay teny, tsy hiverina aminao ary tsy toy ny enonay eto ny fiainanay avy eo fa misy fiovana araka ny herin'ny teninao. Ho voninahitra ny anaranao izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra, anankitelo no hovakitsika androany. Timoty faharoa, toko faharoa, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Verset dia hotoizantsika amin'ny Filipianina toko voalohany, andininy fahasivy amby roapolo. Filipianina 1:29. Dia farany 1 Petera 4:16. Hovakiko tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny rarahan'izao fiainana izao mba afaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satro-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Filipianina toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Fa ianareo efa nomena no anoho ny an'i Kristy, tsy ny ino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, aoka ankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Amen. Rehefa manala ao amin'ny tompo zavatra tonga amin'izao andro farany izay mitondra fahoriana izao dia matetika ny kristianina lasa mandeha araka ny solution n'izao tontolo izao amin'ilay fahoriana, kanefa isika dia efa mazava izany tenin'Andriamanitra izany hoe samy ahita ny karazana sedra, olana isan-karazany eo amin'ny fiainantsika amin'izao andro farany izao. Inona moa ny zavatra solution izay nomen'izao tontolo izao amin'izao andro farany izao? Solution dia tsotra ihany hoe samy ao anatiny atao hoe andro fahoriana satria Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany dia milaza hoe aoka ho fantatrao izy fa ao aneparany ihany amin'izao andro farany izao dia ahita fahoriana ny tsirairay avy. Samy misy solution anankiroa izay hitan'ny olombelona. Misy ny solution terre à terre izany hoe manana ny fomba fijeriny izao tontolo izao. Ny solution hitan'izao tontolo izao dia misurmonter ny problema amin'ny fitadiavana atao hoe fiadanana, amin'ny fitadiavana ny atao hoe plaisir ho an'ny tenany, ho an'ny ankohonany, ho an'ny fianakaviany dia manao araka ny izay fitarihan'ny tenany izy ary ny sainy. Inona kosa no tsara ho fantatra satria fa maninona no misy ny atao hoe fahoriana. Kanefa tsika navela iaina amin'izao fiainana izao. Tsara ho fantatra fa hoe tsika anerana alefa tamin'izao fiainana izao tsy hoe ty fiainana ity no tena destinko sy destinanao e. Ny zavatra fantatra dia hoe ao aorianan'ny izao fiainana izao vao misy ny atao hoe tena fiainana. Averiko indray mandeha, izao fiainana izao dia mandalo ihany. Ary na tiana na tsy tiana dia izay zavatra rehetra miantra amin'izao fiainana izao dia miantra aminao ihany koa. Satria izany faminaniana fa tsy hoe maninona no za, maninona no ranona. Fa tsika rehetra samy
mandalo satria mahita an'le fahoriana eo an'lohantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa dia miavaka tsika kristianina satria Jesosy Kristy mihitsy no miteny Jesosy no miteny ao anatin'le fahoriana hoe aza matahotra ianareo fa inona no zavatra navelan'i Jesosy ho anasy anao. Jaona 5:7 dia milaza hoe fiadana kosa izy no omeko avelako anareo tsy tahaka ny fanomehany izao tontolo izao satria sady tsy fantany tsy hitany. Izao tontolo izao rehefa manome zavatra anao dia zavatra hita maso zay efemera vazaha ohatra ao anatin'ny problème ianao inona ny zavatra omeny izao tontolo izao problème solution ponctuelle satria problème ambola ianao omeny izao tontolo izao vola ianao lany ny vola iny dia miverina indray le problème n'inona ny problème anao problème fitiavana meniny izao tontolo izao fitiavana ianao dia verina indray ny tsy fitiavana rehefa avy eo inona ny zavatra nomen'Andriamanitra anasy anao ao anatin'ny aditsika dia tsy miova fa constant le zavatra nomen'Andriamanitra dia hoe fiadanany tompo le fiadanana ny tompo zany dia le voalazan'i Jesosy any amin'ny Jaona 10:10 hoe izaho avy hitondra fiainana ary fiainana be dia be tsy hita amin'ny masonao ange zany raha ohatra ka izao tontolo izao mandray an'izany dia hoe fiainana be dia be misy trano be dia be eo anao daholy misy tomobila be dia be anao daholy zay le fiainana be dia be ve le fiainana be dia be dia lehibe ao anatinao zay tsy hita maso satria ianao ihany no mahafantatra hoe na misy ny olana na tsisy ny olana za dia mijanona manana ny atao hoe be fa tsy zay ny lesona tena tiatsika atongavana androany fa ny zavatra tsara ho fantatsika androany dia hoe zany problema rehetra zany inge zavatra mandalo satria Paul mihitsy manazava hoe Romanina 9:9 dia milaza hoe Romanina 9:9 ataoko fa izao fahoriana amin'izao ankehitriny izao izy dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho aniparany zany hoe inona ny tena nampanantenan'Andriamanitra anasy anao inona no nampanantenan'Andriamanitra ho anasy anao teny aminao androany hoe ny olombelona rehetra fa tsy zasy ianao ihany nampanantenan'Andriamanitra ty fiainana misy anao anyteny ka mandalo fa le mandrakizay ny tokony ataonareo anatin'ny sainy le mandrakizay ny tokony ho fantatrareo dia inona moa zany lazaina an'izany any amin'ny mpitoroteny 7:1 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny mandrakizay dia efa nataony tao-pon'ny olona kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany vao nametraka ny olombelona izy dia efa napetrany ao anatin'ny fony hoe misy ny mandrakizay tsy fiainantsika ity avy malala ao amin'ny tompo dia fiainana fokely ahoana filazan'ny tenin'Andriamanitra Salamo 7:10 Salamo 90:10 70 taona na 20 taona raha tahiny mateza 70 taona na 20 taona raha tahiny ka mateza zany hoe tiano tenenina amin'izany dia hoe tsy antenaina ty fiainana ity tsy azoko antenaina ty fiainana ity hoe ahitako ny atao hoe fahasambarana na fiadanana fa ny fanantenantsika dia ny fiainana mandrakizay ny fiainana izay nataon'Andriamanitra hoe mandrakizay tsaroa fa ty fiainana hita masonao ty dia voalaza fa hoe vetivety foana ahoana hozy izy Paul 2 Corinthiens 4:18 2 Corinthiens 4:18 dia milaza hoe ny hita ozy izy dia vetivety fa ny tsy hita maharitra mandrakizay inona le tsy hita le fiainana zay aorinan' izao fiainana hita masonao zao na tiako na tsy tiako dia tsy maintsy andeha eo amin'izany fiainana mandrakizay zany fa ny olana dia zao hoe fiainana mandrakizay aiza no destin anao fiainana mandrakizay aiza no hiafaranao fiainana mandrakizay aiza satria tsisy afatra anankiroa fiainana mandrakizay dia eo an-tanakavanan'Andriamanitra eo amin'ny fitoeran'Andriamanitra izay manana ny nanomanan'i Jesosy ho anasy anao an'le toerana ny reserveko sy ny reservenao na ny fampijaliana mandrakizay dia zay voalaza ny tenin'Andriamanitra
any amin'ny apokalypsy 1:2 hoe any ny toeran'ny mpitsangajanga mpandainga mpamon'olona sy ny tsy rehetrarehetrarehetra anatin'ny fampijaliana afy sy solofara mandrakizay iny le lazainy Jesosy any amin'ny Matthieu 5:20 hoe ireo izy reo olona natokany zay efa vita amin'ny fitsarana dia ny any amin'ny tanany ny amin'ny eto amin'ny akavanana izay natokany hiala hozy izy ka andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa le eto amin'ny akavia kosa dia ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay zay tsisy fitsaharana zay le mandrakizay. Ka ny olana dia zao hoe isika rehetrarehetra na mpivavaka na tsy mpivavaka dia tsy maintsy hiditra amin'le varavarana anankiray. Miditra varavarana anankiray dia inona zany le fahafatesana. Miandry aho varavarana io tsy fantako na rariva na rapitso na afaka 20 taona na afaka 30 taona le varavarana io tsy maintsy hidirako na tiako na tsy tiako satria voalaza ny tenin'ny soratra masina zany. Salamo 89:48 dia milaza hoe tsy misy olona velona ka tsy ahita inona fahafatesana. Tsy misy olona velona ka tsy ahita fahafatesana fa inona kosa no varavarana hidirako ary hidiranao voalohany. Varavarana hidirako sy ny hidiranao voalohany dia ny varavarana mampisaraka zao fiainana 80 ans zao fiainana eto an-tany zao ho any amin'le fiaina tsy hita aloha. Fiaina tsy hita fa tsy avy dia direct any amin'ny elo ianao na direct any amin'ny lanitra fa ao amin'ny fiaina tsy hita ao karazana ohatrany hoe temps satria Jesosy raha 3e jour vao niakatra ho any amin'ny lanitra fa mbola nijanona telo andro tao amin'ny fiaina tsy hita izy. Zany hoe zasy ianao dia nakao amin'ny na tsika makany amin'le tratrany Abrahama rehefa maty na tsika avy dia makao amin'le toerana maizina zay misy any Satana. Reo dia tsy hitsangana intsony raha tsy amin'ny fiverenan'i Jesosy ety an-tany indray rehefa après 1000 ans reo vao hitsangana ho tsaraina. Reo moa zany efa tsisy fanafa-tsoa satria efa voatahiry ao anatin'ny maizina. Fa le maty le tamin'ny andro ny Ancien Testament taloha sy ny nandray ny tompo dia ao amin'le misy an'ny Abrahama. Fa ozy mantsy anao hoe varavarana voalohany dia andehanantsika ny fiainana tsy hita. Fa eo no mamaritra ny atao hoe fiainana mandrakizay ve sa fiainana efa eo zany dia efa fantatra sady hoe ho any fiainana mandrakizay za fampijaliana mandrakizay. Fa tsika amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia io le tenenin'ny tompo hoe any amin'ny 1 Thessaloniciens 4:16-17 dia milaza hoe amin'ny feon'ny arkanjelo izy dia tsika tsy mba elo lalana n'izay maty ao amin'ny tompo fa ny olona maty ao amin'ny tompo teo alohantsika zany no hitsangana voaloha dia hamonjy an'ny tompo eny amin'ny raha ny lanitra dia izay vao mandeha tsika. Zany hoe io zany zay mipotry Jesosy dia izay tafaraka amin'io zany tsy ho tsaraina intsony any amin'le fitsarana farany ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Inona ny problema n'izay zavatra izay? Tsika kristianina zava-doza be satria tady voasarika any amin'ny le ho any amin'le fahaverezana mandrakizay. Inona ny anton'izany? Fa inona moa no mahatonga an'ireo olon'ireo tsy mety ny olona izao tontolo izao zany tsy mety hanatona an'Andriamanitra. Ny zavatra fantany dia hoe tsy misy ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana fa rehefa maty dia maty. Fa rehefa manao izay tiany atao eto izy manao izay mety izy manao manampy amanitra izy fa tsy manatona an'Andriamanitra. Dia ny zavatra ataony dia mifaly amin'izay vitanozy izy ny mpitoroteny 5 dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe hitako ozy izy 7:12 ka 7:20 zao ihany ny hitako ety an-tany ozy izy. Ny olona ozy izy dia mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny andro vitsy izay omen'Andriamanitra azy ary tsy mba manisa ny andro iainany. Zava-dehibe zany hoe zay zany ny bazy ataon'ny olona izao tontolo izao hoe mahazo mitady dia mahazo dia mifaly manao fety dia mampifaly ny tenako mandra-pantitra fa tsy manisa hoe hatraminao viana tokoa moa fetran'ity fiainana ity. Any ka mahazo tsirony amin'izay izy dia tsy mety
mandray tsy mety mandray le filazana tsy mety mandray ny filazantsara zay milaza hoe misy ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ahoana ny filazan'i Jesosy an'ireo taranaka ankehitriny zay ianantsika zao? Ozy izy ny tenin'ny soratra masina voalaza Matthieu 1:20 dia milaza an'izao ny tenin'i Jesosy hoe tahaka ninona ozy izy 1:20 ka hatramin'ny 17 io tahaka ninona no anoarako izao taranaka izao, zao taranaka misy atsika zao zany nanomboka tamin'ny taranaka tamin'izy nitory ka hatramin'izao tahaka ny zazakely ozy izy mandeha eny an-tsena miantso ny namany, mitsoka sodina izy dia tsy misy mandeha, mitsoka ny fisaonana izy dia tsy mba nisy ny te-hatsatra. Tahak'izay nanoaran'i Jesosy ireo olona zay amin'izao andro farany zao, satria maninona ny anton'izay? Tsy mihaliana azy, tsy mahaliana azy ny hoe misy fiainana aorianan'izao fa on vit le jour, on vit au jour le jour et le reste on s'en fout. Zay zany le tena principe hoe androany sy ny arom-pitiany dia mihinana, dia matory, dia mifaly, dia maty, dia tsisy tohany. Kanefa dia zava-doza be satria zay no ataoko hoe karazana politikan'ny zao tontolo zao. Inona ny zavatra manjo? Tsika kristianina tratra ny influence an'izay ihany koa, tratra ny influence an'izay ihany koa satria maninona? Jesosy Kristy nampitandrina mihitsy, nampitandrina ny Lioka 1:20, Lioka 1:20 4:30 ka hatramin'ny 4:30, Lioka 21:34-36 dia milaza hoe mitandrema hozy izy ianareo fandrao vesaran'ny fisotroana, vesaran'ny finanankanina be loatra, ny fonareo, zany hoe inona ny tiana lazaina amin'izany? Ka ho avy tapoka hozy izy, ho avy tapoka ka tsy ho fantatrareo, sao dia tavereo nareo. Zany hoe amin'izao andro izao ianareo hoe tsy mahatsapy noho ny problema loatra mahazo ny olombelona, dia rehefa misy lanonana dia eritreretina hoe andeha ho any mba hanafahana kely an'le détresse, mba hanafahana kely an'le stress, mba hanafahana kely an'ny zava-mavesatry ny fiainana, mba hanafahana kely hanamavainana an'le fo. Dia lasa ny olona mandeha mifoka sigara, mandeha misotro toaka, mandeha mijangajanga, mandeha any amin'ny lanonana dia manao mamy dia tsy tsaroana intsony le problema. Zay zavatra zay tady azo ny kristianina amin'izao andro farany izao. Matoa Jesosy no niteny an'io hoe tandremy ianareo, tsy miresaka amin'ny gentlisy izy na ny olona mpanota fa ny kristianina, mpianona no teneny tandremy ianareo, sao dia tratra ny fanaoan'ny gentlisy. Zany hoe tsika amin'izao andro farany izao dia manana tendance tahaka ny nahazo an'izany tamin'ny andro Noé. Tadidinareo tsara hoe ny olona variana tao amin'ny finanankanina, sasany tamin'ny fampiakaram-bady, sasany amin'ny lanonana dia mikatona ny samby fiara. Zany zavatra zany ny zavatra mitsanga amin'izao andro farany izao. Mafy be any anga le tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Timoty 2:9, Timoty 2:9 milaza hoe raha manan-kanina sy tafininareo izy dia oka ny ionina ny amin'izany. Fa maninona ny anton'le izy? Rehefa mirona loatra amin'ny fiahinan'izao fiainan'izao tsika dia zay zavatra zay zava-doza be satria misy zavatra adino, misy zavatra tsy maintsy tavela ao. Tadidio tsara tahaka ny tamin'ny andro Noa ozy izy alohan'ny atokavany safodrano ny olona dia nihinana, mifaly, lanonana, mampiakabady, misotro dia tonga tapoka ny fandringanana tsy fantana. Dia ohatr'izay koa izy no fiavian'ny zanak'olona amin'izao fotoana izao, zany hoe tsika mety ho variana tratra ny fiazakazahana amin'ny zavatra hafa satria raha hiazakazaka isika dia tokony mihazakazaka toy ny nataon'ny Paoly, zany hoe na eo ary ny problema mpiainana dia mila mizotra foana amin'izay tokony efa nametrahan'Andriamanitra anasy ianao. Rehefa malalao amin'ny tompo, zavatra lehibe indrindra dia ny hoe mandrakizay aiza no masaka ao anatinao. Sao dia mbola ao anatin'ny saina fotsiny le hoe fiainana mandrakizay tadio tsara fa ny Apokalipsy 2:1-10 ka hatramin'ny 10 Apokalipsy dia tenin'Andriamanitra dia milaza zao ny tenin'i Jesosy any amin'izany zay maharesy ozy izy, zay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa izy, tsy ho simba ny fahafatesana. Io le fahafatesana faharoa le teneniko anareo hoe io le porta faharoa. Ny kristianina raha ny tokony ho izy tsy handalo amin'ny varavarana faharoa intsony, fa ny mpanota io le any amin'le voatahiry ao anatin'ny lavaky ny elo
mandrapatonga amin'ny fitsarana dia zay zany no hiditra amin'ilay atao hoe le olona tsy netiniana hoe tsy netiniana le telen'i Jesosy teo dia iny le hoe ho alefa amin'izay ho atsipy any anatiny lavaka no tsy hita popoka raha misy afo tsy vonoina hozy izy. Zay zany ny anjaran'le olona tsy nanaiky an'le fitariana. Inona moa zany le hoe fitariana mazava ho azy fa lalana anankiray no nomeny tompo hoe tsy misy ozy izy Jesosy lalana makany amin'le trano araka ny tenentsika tamin'ny herinandro, tsy misy lalana afa-tsy avy amin'ny lalana dia Jesosy Kristy, Jaona 14:6. Ary iny lalana iny dia Jesosy Kristy, rehefa Jesosy Kristy nataonao lalana dia ninona fahotana zay vitanao tany aloha tany dia fa voafafa ny rahany avy hatrany noho ny asan'Andriamanitra. Inona ny filazan'ny apôstôly anazy any amin'ny asan'ny apôstôly 13: ao aminy no hanamarinana anareo zay tsy azonao amarinina tamin'ny lalàn'i Mosesy. Ao aminy no hanamarinana anareo zay tsy azonao amarinina tamin'ny lalàn'i Mosesy. Zany hoe ianao zany raha nandika lalàn'i Mosesy ohatra ianao mpijangajanga na ohatra ianao mpamono olona tamin'ny andro Mosesy, fa rehefa nanatona Jesosy ianao dia no amarinina maimaim-poana, no amarinina tamin'ny raha Jesosy no diovina ianao dia zay no ahafahanao miditra amin'le lalana hidiranao any amin'le fiainana mandrakizay zay mipropozen'Andriamanitra asianao. Zava-doza ry hava-malala dia zao hoe io varavarana faharoa iny miandry antsika raha sanatria ka tsy tafiakatra amin'ny fiakarana velona amin'ny fiverenan'i Jesosy zasy ianao. Io varavarana faharoa io raha sanatria ozy ka tsy tafiakatra zasy ianao dia miandry antsika ny varavarana faharoa. Misy ny fanamasina antsika tsy tafavoaka indraindray. Vao mainka rehefa tapitra ny fiainan'ny eglizy, fiainan'ny tempoly, miakatra amin'ny fanamasina, ianao zany hiady irery amin'izay. Fomba ahoana ny andreseko sy andresenao an'izany zavatra zany sarotra be mihitsy, satria zay tsy miakohaka ozy izy, zay tsy miakohaka amin'le dragona zany amin'ny fotoana io, zay tsy miakohaka amin'le bibidia dia tsy maintsy ho tapahan-doha. Ary zay mahavita an'izay hatramin'ny farany zany zay no afaka. Kanefa ianao dia tsarovo tsara fa matoa ny teny hoe zay maharesy, zany hoe mety ho resitsika, satria miady rery ozy mafy be zany épreuve lalovantsika zany. Efa tsy eo aminao intsony le fanamasina, satria tapitra ny fiainan'ny atao hoe eglizy ao anatin'ny 3 taona sisa 3 taona ao anatin'izany après amin'ny fiakaran'i Jesosy dia eo 3 taona sy tapany eo zany no ahafahanao sisa manezaka amin'le fotoana ahafahan'ny le bibidia s'installe amin'izao tany zao. Dia eo anao zany mila manezaka mafy, fa rehefa tavelo eo anao dia tsisy hevitra intsony fa dia miandry antsika le fitsarana faharoa. Ka zany dia ava-malala mila ho fantatsika hoe le mandrakizay ke moa no tena homanintsika amin'izao fiainana izao. Ay ve ny dikan'ity le miara-mivavaka foana, ay ve ny dikan'ity le fianarana ten'Andriamanitra, ay ve ity fankatoavana ny ten'Andriamanitra ity ka misy but tsy hoe fiainana fotsiny hoe présence na hoe fahalalana fotsiny ihany, fa tena hoe misy guide zany io, guide ohatran'ny karazana hoe misy marary anankiray eo dia misy ordonnance, dia le ordonnance narahana hoe andeha ho any amin'ity fanafody ity zany dia hoaniko ray atoandro ray hariva, dia zay le izy fahavelomanao zany dia le baiboly zany ny ahafahantsika miditra indray amin'le mandrakizay. Satria ny zava-doza ozy tsika teo dia rehefa nikipo ny masontsika dia tsisy hevitra intsony, tsisy tsony hoe dia hibebaka amin'izay rehefa tonga any amin'ny fiainantsika, dia tena hanao en règle amin'izay rehefa tonga any ambany any. Non, tsika dia etỳ tany satria ten'Andriamanitra ary no miteny hoe iza no hideranao any amin'ny fiainantsika, iza no hiantsony anaranao ny fahafatesy, tsisy an'izany intsony. Fa zay tsy vitanao tsy en règle amin'izao fahavelomanao ianao zao zany dia taddio tsara fa efa naman'izay mamaritra ny ampitsonao ny mandrakizay anao. Dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany hivavaka tsika. Eny Andriamanitra iray eo tsy hampanay tokoa fa indraindray zay manao kilalao amin'izao fiainana mandalo zao. Indraindray zay tsy mieritreritra mihitsy fa mieritreritra ny andro mbola ho lava ary mbola mamindra tsy araka ny sitraponao, fa mifony zay ka aoka ianao Andriamanitra ny fanahanao hatrany no hitaridalana anay, ahafahanay mahita ny sitraponao sy ahafahanay mandeha amin'ny fahitsiana ho araka ny sitraponao hatrany. Dia ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy. Amen.